digga-digga-dum. Oye, oye, digga-digga-dum, digga-digga-dum. Oye, oye, digga-digga-dum, digga-digga-dum. Oye, oye, digga-digga-dum, digga-digga-dum. Oye, oye, oh, bye, let's get oye, oye, oh, bye, oh, bye, oh, bye, oh, bye, let's get. And the goodbye, s'arrêter, oye, oye, de danser, 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 danser. Pendant toute l'année, on prépare les costumes. Dracula, Casanova, C'est un vrai plaisir de respecter les coutumes. Cendrillon, Napoléon. Aujourd'hui je fais ce qui me plaît, me plaît. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît, me plaît. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Oh, bah, parce que, oh, 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 bah, oh, bah, oh, bah, oh, bah, parce que elle ne peut pas s'arrêter, oh, de danser, 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 danser. Ie miarabanareo rehetra mijery an'ity ataontsika hoe vidéo kely ity atao anatin'ny Facebook amin'izao fotoana izao dia iresadresaka kely mahakasika ny zano mozika isika amin'ity an'io ity mety efa hitanareo teny amin'ny tambazotra teny mety efa anisan'ny nataoko hoe nikarakara ny fetinareo ihany koa izy ireo dia reto arinako reto no mandrafitra an'izany ataontsika hoe orchestre zandro mozika izany dia hiaraka hitafatafa sy iresadresaka kely tsika miaraka amin'ny hira moa zany mazava ho azy fa ny fanontaniako voalohany angambany dia tonga dia miatefa aminareo rehetra mihitsy hoe inona moa zany nampatonga izay anarana hoe zandro mozika izay. Salama teria dia salama daholo sika rehetra manarika ny zao fandarana eto amin'ny Facebook zao natonga n'ilay anarana zandro mozika aloha dia tamin'izany fotoana izany folo taona lasa zay animation voalohany nafanain'ny zandro mozika mbola pipile kely daholo zay tamin'izany fotoana izany mbola tsisy niteraka tsy nanambady mbola zandro daholo dia ohatran'ny somary stressé kely angambany eo ambony scène dia tsy tadidy tsony tsy voamana tsony izy natao anaran'ny tarika efa anomboka tsy ho ela tsony ny animation zay vao iza natao anaran'ny tarika zalahy iza ohatran'nisy hoe voangory any fa farany hoe zandrizandry tsika ireo dia ndoranga atao hoe zandro mozika dia tapaka teo fa zandro mozika dia voatazona hatreo ilay anarana hoe zandro mozika. Somary efa lavalava ihany zany folo taona zany raha tsy resaka fotsiny hoe betsaka ireo artiste efa ataontsika hoe 10 ans de scène zany efa manana ny anarana mipetraka zany ho an'ny orchestre ihany koa dia mino fa be dia be ireo mety ataontsika hoe sedra satria araka ny hitako izao dia tsy vitsy ianareo matetika nitarika misy ohatra hoe 5 taona dia misaraka kanefa nareo ireo dia mety mafimafy ve ny ainana an'izay hoe folo taona izay ahoana ny ainanareo an'izay inona ny zavatra tena nanamarika anareo tao anatin'izay folo taona izay tao anatin'ny folo taona tsy maintsy misy mono mangidy dia misy mamy reo misy zavatra dia tao anatin'izay folo taona izay be da be mihitsy no nitranga fa anisany ataontsika hoe ny souvenir ratsy angambany nisy taona zay tratrana tsy hoe tratra moa zany nanao contrat tsy hoe ratsy moa zany le izy fa tany ambany vohatra tany dia tena enjana be ny lalana ny condition tamin'ny resaka fatoriana sy sisa tamin'izany tsy haiko hoe mbola zaza daholo tamin'izany dia niezaka ny afy aloha zany tamin'izany ny lalana ratsy be izay rola rehetra zao anisany natory tao arinana 4x4 raha tsisy to dia vy be ny natory natotototony 4x4 radiny telo ohatrohatr'izany zay zao ohatra souvenir ratsy nisy koa nisy loky nanao contrat aminay hoe ho any Allemagne dia efa faly daholo efa hifanao fotoana dia tsy tanalehan'ilay olona zany ohatra zany souvenir ratsy ny tsara angamba dia ataoko hoe tena tsara daholo ny animation satria fifaliana foana ny arahana tamin'ny ataontsika hoe olona misafidy anay dia tena fifaliana foana zany tsara daholo souvenir ohatran'izay teneko zay mazava ho azy ohatra ny zavatra rehetrarehetra ihany misy ny tsara dia misy ny ratsy fa matonareo mbola mahatratra an'izao fafolo taona anareo zao dia nisy ny ezaka atao be dia be ny zavatra sedra nandalovana dia amiko zany raha kizy kely zany efa kely sisa dia hiditra ny fahadolan-tsentony dia ndahora aloha toy izy antsika amina hira mahafinaritra dia rehefa indray antsika mitafatafa.
how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get you someday. They say, happy, they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. And nothing better, we beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we will be missing. They say, happy, they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Yeah, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Yeah, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. I'm so glad I made it. Look how far we've come, my baby.
Ny masoandro efa mativa ilentika ka mety tratra andro hariva ean'izao isanao karaha sendra hatika mamirifiry dia mbola eto anilanao ao anome hafanana ety amin'ny simba ilay ihany aminareo mantrarentrarentra tsy mba ho rifity tsy maintsy tongako anyanao fa efezay no tanjoko le trano bongo ny fity nono maniko ovantaninao anye tsy maintsy tongako anyanao fa efezay no tanjoko le trano bongo ny fity nono maniko ovantaninao anye aie hitanareo amin'izany fa mahafinaritra rehefa tsara ny efe ao anatina lanonana anankiray a lanonana tokoa raha vao tsy misy ny efe dia hitantsika hoe somary maina fa rehefa andro tokana ohatrany hoe mariage a dia tsy maintsy atao zany zay mba mahafalifaly an'ireo mpijery ary mananaitra an'ireo mpijery a raha tsy zany nivoaka ny ivelan'ny espace daholo ny olona rehetrarehetra dia anisan'ny horesako aminareo eto a ny nanao an'izao ataontsika hoe azo lazaina ihany hoe ao anatin'ny firavaka ny lumière sy ny rehetrarehetra mahakasika azy ny resaka pyro hitanareo teo a mino aho fa kely sisa dia tsy hitanareo izay mijery amin'izao fotoana izao any tokantrano any mijery an'ny telefona ihany koa dia tsy izany fa i monsieur Yena no manao an'izao rehetrarehetra izao monsieur Yena Andria Masimanana izy no
niara-niasa ihany koa tamin'ny zandro mozika nanomboka tany am-piandohana 10 taona ihany koa zay nanaovana an'ity asa ity ary tsy mandainga ny zavatra hitany masitsika teo satria dia manoatra noho nyreny 26 juin raha mety mbola ambakambakainy zany rehefa te hanao fety ianao any atokantranonao any na ihany koa any amin'ireny hoe anao lanonana tsy voatery mariage foana manko ny lanonana fa misy ihany koa ireo hoe lanonana madindinika anniversaire baptême badisa zay rehetrarehetra mety azo anaovana fety dia azonareo atsona tsara mihitsy izay io misoratra io ambany io ny alarana tarbiany za aloha dia mino amin'izao fotoana izao manomboka tsy hita mihitsy ao anatin'ilay asetroka fa tsy maninona zany fa fantatrareo ny feoko dia akoatran'izay ireo jiro rehetrarehetra ireo misy ihany koa ny écran zay ao aorianako ao zay mino fa efa hitanareo vao nanomboka teo izy ity dia azonareo antaninana azy ao anatin'ny page Facebook ny location lumière ny anarany tsara dia tsara ato anatiny ato dia tena ohatran'ireny tsy mihin'ireny hoe eto Madagasikara ny misy anazy zany amin'izao fotoana izao hoe ohatran'ireny any Ukraine ireny mihitsy ny fa sangisangy zany fa azonareo jerena ny page Facebook ny location lumière io ihany koa larana tarbia amin'ny vidiny mirary nefa hitanareo amin'izao ny kalitaony dia hotohizantsika hatrany ary ny mozika. Fananiato esa la biera ila misutro era nifer aveo anefa bigo kastana ale fareve mafana mafana we mafana wa mafana we mafana wa mafana we mafana fana wa mafana we mafana fana wa fana lasa tomati natao zakizaki miodiny zany moramora ihany miodiny zany ambony ambany mafana we mafana wa mafana we mafana wa mafana we mafana fana wa mafana we mafana fana wa manara eza sambo anatibara manjichiniatu aza masika vale fakuro za magatsika za mapitola kelkel futsi faza mapirisake bafufufu fangato bisake mafana we mafana wa mafana we mafana wa mafana we mafana fana wa mafana we mafana fana wa
amin'izany fa mahafinaritra ny ambiance rehefa miaraka amin'ny zandro mozika orchestre zandro mozika sy ireo mpiara-miasa aminy a eto kaviako eto zao misy any Andria Matosia zay anisan'ny maître de cérémonie ihany koa anatin'izay ataontsika hoe orchestre zandro mozika izay a dia ho apetrako aminao avy hatrany ny fanontaniana Andria Matosia sitraka moa zany tena fiantsoana azy fa hoe nom de scène ilay sia inona zany ty mety fanontaniana matetika mipetraka kanefa ny samy mampiavaka azy avokoa ny orchestre rehetrarehetra ary maro dia maro ireo orchestre amin'izao fotoana izao be dia be kanefa ny eo ny mampiavaka ny zandro mozika afaka lazalazainao aminay fohifohy hoe mampiavaka an'ity orchestre misy anao ity. Ie ino mina tery anisan'ny fanontaniana manahirana anay ny mamaly azy sarotra ao anay mihitsy ny mamaly azy satria raha iteny zay hoe any anaty répertoire ohatra toute génération no ataonay mety manao an'izay koa ny orchestre hafa raha iteny zay hoe any anaty ambiance ny tena mahafa anay mety mba ambiance koa ny orchestre hafa samy manana ny anitra ho azy daholo moa ny mpanao animation rehetra fa raha mba ny hoe ataondohako fotsiny zao anisan'ny mampiavaka ny zandro mozika somary betsaka izahay ny mpihira dia ao anisan'ny mampiavaka ny amin'izay ny firafitra ny feo any anaty fanentanana any misy firafitra feo mizara dimy tsara mihitsy mahafinaritra mety hoe mba tsy hananany orchestre hafa dia zay zao ohatra no anisan'ny mba mampiavaka ny zandro mozika ny ankoatran'izay aloha tsy lazaiko fa miaraha aminay mihitsy dia hitanareo hoe inona mampiavaka anay fa plutôt ny mpanjifa no mahita kokoa ny mampiavaka ny orchestre ray dia zareo no malala hoe ohatr'izao mampiavaka ny zandro mozika. Efa nisy fotoana ve zany hoe nisy olona nataonareo ny mariageny dia taty afara izy nisy ataontsika hoe mariage na ianareo ihany nanentana an'ilay mariage taty afara dia hitanareo tao ireo mpivady ireo tena be dia be mihitsy ndray misy tsy tadidy satria le andro ray toazato iny koa hafa mihitsy ny taresiny ohatr'izany dia tsy tadidy fa mampatsiahy kely izy atsika ny niaraka taria dia eo zay hoe hoay marina tokoa zany. Ye matomonareo tonga amin'izao fafolo taonanareo zao dia misy antony ao misy ny tsara ao za tsy teny hoe misy ny ratsy fa misy ny ezaka natao tao dia tonga somatsara amin'izao fafolo taona zandro mozika izao ka zay indrindra ny avian'ity fanontaniako faharoa ity hoe folo taona zay ny lasa mbola azo vinavinaina ny folo taona manaraka ny orchestre tsy mety antitra zany satria ny mariage dia misy foana dia mety afaka lazainy sianay ve hoe inona ny mety vinavinanareo anatin'izay folo taona na roapolo taona na telopolo taona manaraka izay. Tena maniry dia maniry tokoa no hoe aharitra fortaona manaraka indray satria tiana le mozika tiana koa le groupe tiana ny zandro mozika ny vinavina ny tena tianay atao aloha dia anome mizara fifaliana ny tena asanay dia anome fifaliana tsaratsara kokoa no ny folo taona efa lasa anome fafinaretana tsaratsara kokoa no ny folo taona lasa mamelahina ianao ilaza kely fotsiny anamarika kely fotsiny hoe ity folo taona ity akoatran'ity seho zay efa nataonay amin'ny alalan'ny Facebook ity dia mety isy karazana kabaret iarahana amin'ireo rehetra zay efa niaraka taminay sy anasanay andreo izay mbola tsy niaraka taminay mba hiaraka aminay dia efa mampiomana sahady atsika rehetra ny amin'izay fa everina fa tsy ho ela dia ho avy zay seho zay dia ny ankoatr'izay maniry zay nitondra ny mozika hitondra ny fanentanana lavidavitra kokoa hitondra ny fanentanana indrindra ny mozika malagasy lavidavitra kokoa tahak'izay. Eny mazava tsara fanontaniana farany apetrako amin'ny si satria miresaka ny zandro mozika ihany isika alohan'ny isaorako an'ireo zay rehetra niaran'ny salahy nafahantsika nantotozan'izao ataontsika hoe karazana fandarana kely zao fanontaniana kely raha ohatra araka misy mijery amintsika amin'izao fotoana izao dia inona avy ny zavatra tokony ataony raha ohatra ka hoe maniry izy ny zandro mozika mba anentana ny andro ray toazato ao anatin'ny fiainany. Eo an'izay maniry te hiara-iasa aminay misokatra ho antsika rehetra mihitsy ny fiarah-miasa dia misy ny pejy ao anatin'ny Facebook misoratra hoe orchestre zandro mozika zay le izy resalady raha tsy diso orchestre zandro mozika dia ny laharana misy amin'io écran io ihany koa ahafahantsika mifampiantso dia miantso fotsiny tsika dia mifanaraka eo atsika amin'izay ahafahantsika mifanaraka zay fotsiny fa tsy misy hoe protocole be akory.
mankasitraka ary eny ara dia amarana an'izao fiarahana izao moa zany itsika ny fiarahana no vita fa ny orchestre zandro mozika kosa dia mitoetra ary mazava ho azy fa ho hitanareo atao anatin'ny pejy orchestre zandro mozika foana ny vaovao mahakasika an'izy ireo a dia alohan'izay amarana antsika anazy zay ara dia avelao mba hisaotra kely an'ireto namana mpiara-miasa an'ireo izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ihany koa mba hanatotosana izao hetsika anankiray izao kely dia kely izao fa dingana lehibe ho an'ny orchestre zandro mozika kosa tamin'ity taona 2024 ity a dia isaotra avy hatrany sika any anampiatrano espace Sirius izay hitantsika ety Ambohimalaza moa zany no filazan'izy ity raha tsy diso mora hita mino fa manana pejy ihany koa ry zareo somary rehefa eo amin'le misy an'le fandanjana camion eo nareo dia somary miakavy kely dia miakatra ianareo dia misy plaque hoe espace Sirius. Akoatra ny espace Sirius dia eo ihany koa ny teo amin'ny fanamafisam-peo izay isaorana satria mety tsisy dikan'izao zavatra natao zao raha tsy teo ny feo dia tsy izy izany fa ny mifeo zay ny anaran'ny zareo izay nisehatra teo amin'ny fanamafisam-peo na izany na tsy izany ara dia nisy ihany koa ireo ataontsika hoe teknisianina sy ireo izay nikarakara ny feo mba hivoaka tsara ohatr' izany na atao anatin'ny ataontsika raha hoe Facebook fotsiny ihany efa tsy mena mita amin'ny hafa izany dia isaorantsika ny Z-Leva noho izay mixage nataon'izay. Akoatran'izay dia eo ihany koa ny cool concept izay mikarakara ny resaka lanonana rehetrarehetra ihany koa ry zareo reo azonareo jerena tsara mihitsy ny atao anatin'ny Facebook ato ny mahakasika anazy tsindrinareo fotsiny part de recherche hoe cool concept dia hitanareo fa misahana ny zavatra rehetrarehetra mahakasika ny lanonana ary tsy izay ihany ny zavatra ataondry zareo fa maromaro raha tsy teny fotsiny hoe izy zao napindrana antsika nyty lapiazo ity zay moa zany fiantsonana azy ity amin'ny teny malagasy fa estrade izy raha ohatra ka tsotsorintsika izy ny napindrana antsika nyty manana zavatra maro izy fa manasanareo hitsidika amin'ny pejiny ary farany fa tsy kely ihany koa dia ny teo amin'ny fangalana ny sary izay nanatotosana izao ataontsika hoe rakitsara kely azo lazany hoe rakitsara izao ataontsika izao ny background izay azontsika jerena ihany koa atao anatin'ny Facebook raha ohatra ka manana lanonana ao atao ianareo azadiny fa zava-dehibe ihany koa ny mandrakitra an'izy ireny antsary dia jereo background izay nyrafetiny Blaise tokony lafatra ary Luc dia mankasitraka anareo mpiara-miasa rehetra tato anatin'ity dia ho avy indray manaraka sotra tompoko. Sentiments et puis
ye alohan'ny tena maranantsika anazy aloha dia aloha tsika mba heno an'izy telo mirahavavy izay ao anatina hira mahafinaritra dia izay ihany koa no anaovantsika fanaovam-beloma dia mbola mamerina ny fizaorana. Pleasure